isika koa ndeha iainana vetivety ny akony fitokanana ny toeram-piasany délégation de la circonscription pénitentiaire ny Toamasina zay vao notokanana farany teo ka isany nanatrika izany ny namana mpiara-miasa aminay Aurélien Arafringa zay voasa tamin'izao fanamarihana ny 15 taona ny fandarana ny fonja eto amintsika izao. Nahazo trano fiasana vaovao ny sampandraram-pitantanana ny fonja na ny DCP eto Toamasina raha nanofa sy nivezivezy foana tao anatiny 15 taona. Vola mitentina 400 tapitrisa eo no lany tamina havitana ity trano misy rihana iray ity ary naharitra 10 volana ny asa fanamboarana. Izao no tanteraka dia noho ny fiara-miasana izy teo amin'ny fitondram-panjakana sy ireo malala-tanana. Isan'ny toe-javatra iray tsy mampizotra tsara ny fampandehanana asa ny tsy fananana birao iasana. Na izany aza nefa dia nanao izay ho hafa ny tao anatin'izay 15 taona izay ny DCP ny Toamasina. Inona ary fa isy ny fiovana izay iroso amin'ny fitantanana tsaratsara sy matotra kohatrany manomboka izao. Zazaina fa misy fiovana be da be ny fandrarana ny foza amin'ny fahazahoana an'io trano fiasana io. Voalohany aloha tombony rehefa tsy manofa trano dia fa zava-dehibe zany iarasika malaza zany fa misy fiantraikina amin'ny fitantanam-bola zany ny volam-panjakana mba sy lana amin'ny ofa-trano ny vola fa azo anasarana reny voafoza regny. Hitasika koa mba fanakaiky koa moa ny mpandrarana foza rehetrarehetra dia afaka manara-maso tsara hoe amin'ny nampiasa azona iarana maso tsara izy amin'izay voara-maso. Fonja miisa 10 avy amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo izay ahitana voafonja 700 sy arivo no fehezy ny DCP ny Toamasina ka eto Ambalatavoangy avokoa ny Antsasamanilana. Fa niriny reto mpandrarany fonja moa ny mba hananan'izy ireo kazerina manakaiky ny fonja ahafahany manatontoso antsakany sy andavany ny asany mba tsy hifampitady etsy sy eroa. Lanonambe tao Toamasina tamin'ny ity fanamariana ny 15 taona ny fandrarana ny fonja ity koa andeha ary hiarahantsika mitsidika ireo trano eva samihafa miaraka amin'ny Aurélien Arafringa ihany. Fanimpo mpivavahana no nentina nanomboana ny fotoana teto anolohan'ny maison centrale ny Toamasina ho mariky ny fankalazana ny 15 taona nisy ny fandrarany fonja teto Madagasikara. Voalanina teto avokoa ireo mpandrarany fonja avy any amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo. Taoriny kabary ny fandimbiasana ary dia nisy ny maso lehibe miarahana tamin'ireo mpianatra miofana ho mpandrarany fonja andiany fivoy avy ao amin'ny anapa ivoloina sy ireo mpandrarana amperinasa. Asan'ny firaisankina sy fanomezan-tanana ny asan'ny mpandrarany fonja ho Ramatoa Minisitra ka tokony hifanampy noho izany izy ireo. Toe-tsaina manana toe-tsaina koa ianareo miara-miasa sy mifanampy. Tokony hifanampy ny mpandrarany fonja manohana ny mpiara-miasa aminy mba anatrarana ny fampiarahana sy ny fiarovana ny voalaza ny fitsipika. Nirona nitsidika ny trano eva tetsy ampita indray ny rehetra avy eo niaraka tamin'ny Ramatoa Minisitra. Trano eva misy 70 teto no nampirantian'izy ireo ny sehatra samiankina sy tsy miankina toy ny polisy, zandary ary ireo ONG samihafa ny mety ifandraisan'izy ireo amin'ny fandrarahana ny fonja. Ankoatra ny fahafantarantsika ny asan'ny mpandrarahana fonja dia manomana sy mamolavola ny voafonja ihany koa izy ireo miaraka amin'ny ireny ONG toy ny SAF sy ny Croix Rouge ny amin'ny hiverenan'izy ireny eny anivon'ny fiarahamonina indray. Koa ireto hitatsika eto amin'ny trano eva ireto ary ny sanganasany ireo voafonja. Mananjo iaina toy ny olona rehetra ny voafonja ka isan'ny adidy lehibe endraketany mpandrarany fonja noho izany ny fanajana ny zon'izy ireo. Le voici en pleine forme, prêt pour la compétition. Diso tanteraka ny filazana fa voafonja teo aloha avokoa ireo olona te izay ny ONG tsara manasoa ambava tokana eny Taosy fa ho ihany koa ireo tanora zay raisiny an-tanana ka omeny fanabeazana sy fianarana asa araka izay raketiny ity fanadiadiana ity. Solange Rakotoanosy. Marsahanina ny ONG tsara manasoa izay fantatra amin'ny fandraisana an-tanana ireo vehivavy voafonja teo aloha mila fanampiana tamin'ny alalan'ny insertion feo koa ireo zaza mila fiofanana mba ahafahany miatrika ny fiainana. Fanan'le fianarana mandritra ny 7 volana. Za zany avy any Akadindramamy no mipetraka dia miofana eto amin'ny tsara manasoa ao anatin'le programme mineur. Dia mitanjona amin'izay zany misy ao anatin'ilay zany misy activité be da be ohatrany hoe basket, volley, safidy, manao natation, maro be zany misy cours de musique atao anaty fikambanana club de jeunes.
telo mirabary efa any amin'ny district Nambatolampy commune Andrendilany miofana 2 mois zany eto amin'ny toby Tsaramansoa fiofanana maimaipona mianatra zaitra zay pâtisserie mianatra ihany koa zay français sy anglais dia manao artisanat. Mivelatra araka izany ny andraikitra sahan'ny ONG Tsaramansoa fa tsy mianona amin'ny fanomezan-tanana ireo voafonja teo aloha.